atolotra ho anareo izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe filambatana. Tantara nosoratany Anjatiana LGC. Ireo anomeana ny tantara Miara Besson, Mikaly, Elina Sandra miaraka amin'ny Fidy Arniaina ary Nganaivo. Nandray feo Patrice, nandrindra sy nanatotosa Fidy Arniaina. Efa vita daholo moa izany nentanareo miravavy reto. Raha pitsy vao maraina be manko ny anaingana Antananarivo ka so rehefa andrevo ikorapaka eo a. Ny alo efa voapiriko daholo izay ilaiko so entiko fa ny androtsiny tsy haiko e. efa milamina daholo kiny aza manana ely. Hay tandre maro so misy adino ka tonga any vao miantsoantso misy an'izao adiniko aty a. Ka efa vonona tsara zany nareo roa amin'ilay anatra any. Tadidiako efa tsy hitovy amin'ny titsony any fifanareo rery. Efa mivony izay ka sahoana kiritsiory. Ie fa tsy andrina mihitsy ako. Eny tokoa ranga. Mba manahoana moa zany ny trano ivatanan'izy roa reto any efa milamina. Ka efa leny resantsika tamin'iny ka efa nisy olona fandraisako any momba ilay trano ipetrahanareo e. Efa milamina daholo fa aza matahotra. Ny fatrano amin'ity volana ity koa efa nalovako. Kosa dia inona moa zany fa efa milamina daholo rakizy a. Anjaranareo roavavy sisa mianatra tsara. Aza matahotra nefa ezaka mafy izay mba amalina tabenanareo e. Tsy maintsy tafita ny tanjony. Ka izay indrindra manko e. Ndriry tiory a. Ndriny tena farako tsara mitindry pelika sy mitsolatsola ny tindraindray. So anahirana ny tany lavitra any. Anahirana amin'ny ahoana koa. Zany e. Fangara mipelipelika ohatr'izao ny olona dia tsy maintsy hoe aditra farany iny koa zany. Mba miteny aretsiko matoky anareo roavavy aloha zay e. Ary ndany amin'izay nareo matory fa efa alina ny andro e. So dia tsy tafafo maray ireo ka ho tarataksy borosy. Nasan'reto filireto vetivety aloha e. Tsiora andandry tonga dia miakatra e. Ie sady za koa zany efa te atory be. Zay zany fa saramandry dada sy neny e. Ndao anaka azo adino mivavaka alohan'ny atory a. Eny o. Za koa alohan'ny atory fa somary retaka kely zany. Tafandry mandro nareo mianaka e. Eny ambony fandriana miandranao ramatoa. Eny re a. Ho avy efa nampikely androtsy eto aloha e. Saramandry dada. Ary fa manina tamoka teo koa neny maly tendrika vetivety e. To malahelo anareo roavavy akizako. Fa malahelo ahoana kory neny a. Zay anetsy hoe hoaiza fa hianatra ny alehanay ihany e. Eny e. Maro izany fa ohatry misy fanahiana hafahafa zany ho atao anaty kady. Asa matahotra horereto nga za tsisy anareo namako fony rehefa arivo ohatr'izao ny androko. Ve zany mampalahelo aneny e. Aza manana fa atsotsoana isytsiory foana isakarivo dia amin'izay tsy mangingina. Za koa ty rehetra ny tao lasa dalako. Mbola aiza zany rehefa lasa manambady lavitra any nareo roavavy. Zay aneo e. Fa za manambady zany kosa aloha mbola ho ela e. Ka na hoela na hoaingana moa dia tsy maintsy hoafoana izany fotoana izany e. Dia n'izao dia efa miomanako. Teneny ty koa be retirety. Ny fianarana azy ty izao vao hanomboka ny any amin'ny oniversite ko ansady asainao. Vity ty sasavreko ty nefa andao amin'izay akatra tory fa tsy lozan'ny miferinana amin'ny zavatra tsy misy dikany amin'izany io a. Tsy amindry mihitsy manko izany elaeloko izany rotsy ka lazaindry fa miredirety a. Ny zanaka marina no maforay aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy afoy zanaka izany. Eny rery neny a. Tsapako aneny alahelonao fa inona ary no azontsika tao e. Sa maninona moa ny tadolo sika mipetraka dia amin'izay neny tsy malahelo tsony. Ndeha rehetra tsy matory fa zilozandry manany ihany ana eo a. Indry tsara fa zavatra tsy azo tanterahana mihitsy izany. Raha tsy hoe nga hanambady andry dia hipetraka any. Fa efa tianeny hanambady mihitsy ve za ty e. Ndao atoro afandriko koa za tony tena miredirety fa tsy za. Serineny tiako e. Zay zany rakizy fa dia matoko ny fahendrenareo zay dia mianara tsara. Sakany sy andava ny anatra nataonareo sy neny. Ary neny ho atao tsy miteny mihitsy e. Neny zany dia ohatry ny severina ty rentsony zay. Zay anery neny rehefa vakansy samidina ty foana mitsidika anareo e. Marina mihitsy izany teny tsioro izany ry neny a. Sady tsy efa resaka vita omaly ve izany malahelo izany e. Rehefa manambady alaiko mipetraka any amiko neny. Hanomboka indrindry rotsy fa hanany any ana. Azy ilozanareo mianaka amin'ny fanahy efa ry miantso ry koa ny sofera e.
Mety efa iainga nga. Eny tokoa, andao aingana rotsy fa sao dia taraiky eto Izay neny ao fa atsotsonay neny fa aza malahelo moa Eny ary, indry tsarnareo any dia tandremiko ny fitondran-tena. Indriry tsiory, le efa nafarako iny Eny rery neny Andaoky rotsy fa avindray neny zay fa velominareo Zay dadasy neny miantso anareo zay rehefa tonga any fa aza matahotra Lasa le sombony aiko anankiroa le efa elana nindrinaka nahazo ihany sady tonga dia kambana be izao izy roa tia lehibe sahady ka nanalavitra nay mivady amin'ny fianarana. Ndao amin'izay raha matoa andefa fiara koa rehefa tsy tazana tsony Eny tokoa ndao ary Dre, inona koa ty mampitomana ritony malahelo anjana koa raha ngaty Aoka izay reny fa sao dia nahirana ety ianao ka Tsy tokony ho faly azy ve ianao fa mba tafita ny zanatsika Efa na dia mbola dingana voalohany amin'ny fiainan'izy roa aza ny azo Za indrindra ngera seta amin'ny mampalahelo ana io Ohatra ny voamalitsika le nitotototo etsy seroa tamin'ny fitsaboana mba hahazoana zaza Sahira saina hoe roviana ihany vao mba hitrotro zazakely Zao tia nahazo ihany nefa atao vetivety kely dia nitombo sy ny lehibe rehetra izy Ka tsy tsara ve zany izy ianao ka Sa le lafitombo sady faharoa lavalena no tianao Sika zany ambin'Andriamanitra tonga dia miankambany sady sika tsy afaka miteraka ankoatran'ireny intsony Eny misaotra an'Andriamanitra aloha fa tany tokoa izay ahasoantsika na dia nandalo ady mafy ary tsika vao nahazo an'izy roa kely Izay no lazakanao teo hoe tokony ho faly ianao fa nahalehibe sy natafita ankizy tamin'ny dingana voalohany Marina izany raseta ao fa ezaka ny tsy alahelo intsony ary Ary andeha amin'izay andray fiara ho tiana fa lahany teto mifatana rahantsika amin'ny ianao Inona tsony koa tianao efa kokan'olona ka hoe lany fahatanorana Tanora Rediredy Dia fialonana indray le raha matoa ty Ataonao fa mbola tsy mahazaka madama kely angazy ho lehilahy zao Iny misy fiara sakany fa tsy lozanao amin'ny rediredy eo Andeha amin'izay reny niakatra fa ohatra ny efa miambadiva ke izany masoandro izany Fanja, ianao ny resahako Hoe maninona ozy ianao teo Afiny ty mahalasa revanao ty Tsy any an-trano tsy aty atsafa dia toa zao foana Fa misy inona mba avariana fotsiny re za venao koa ty tolo lalina Ka tsy dia fomba anao zaoko Hatramin'ny velenan'izy roa vavy any andrenivohitra izay dia varim-bariana izany ianao Fantako fa malahelo azy ianao nefa ny era matota ao anatin'izay rotoana izay tsy nanao an'izao firy ianao Fa iny vakansy zareo teo iny dia izao ianao lasa mandrevy rehetra zao Ka ohatra manana hafahafa izany arangaty Tena tsy haiko Fa hafahafa ahoana izany Aza vao tsara fa tsy azoko mihitsy izany Ka tsy haiko Ohatra ny hoe tena tsy haiko ny manazava azy Dia hiakatra fa ny ianao efa tsy mahagaga Ianao koa izany mba mitaraina ny olona dia tsy henoina Ka ny zavatra ianao azy tsy fantatro ka inona no teny amiko Ndao ody fa leo anarery izany Zany dia afaka mihaino vadiko foana Lazao ihany efa fantatrao ny antony le ahayahanao teo Fa tokony anton'izy roa vavy aloha tsika amin'ilay andefasana ny sakafo ny zareo amin'ity volana ity Sao tsy mihinana any ny zanako Eny Ao fantsony zareo rehefa tonga any an-trano Asa sao tsara ty tongotra fa mbola fotaka be izy zany Mba nanao ahoana kiny tontolo andron-driry tiory Lamma Lamindamina ihany aloha somary ritma kely fotsiny ny indriny nanao ahoana Ny lamma ka Ary iny ty mahakivikivy andry toa kamokamo izany fa misy olana angasa bevoka Aza dia miteniteny foana koa kia Reraka fotsiny fa tsy maninona Lava loatra koa ny lesonay tandroany dia mararatra amin'ny lohako mihitsy Ve tsy ampirano koa ngambinareo ka tsy nazaka lazonadoko Misotrora ny betsaka Endrery dokter Tsioro ho arahana ny teninao Any an'io tsara eo ary arono aky Mba izao mahandry Efa ela ihany tsy nahita azy nandalondalo taty izay Niady anganareo Any ankizy ihany Aleoko aloha iny fa matsiravina mihitsy Odry fa misy inona
nareo anefa dia tena ohatr'ireny mpifankatia tsy ho faty ireny mihitsy. Zara raha mba mifankafia fa dia mifampitaritarika etseroa. Zara tena mialina kely mihitsy hoe rovina vao mba hiaina fiainam-pitiavana ohatrinareo ireny. Fijerin'olo ny ivelany foana kia dia ohatr'izany foana, fa ny tena ao anatiny tsy fantany. Mifankatia tokoa izay fa somary misy olana kely eny antsefatsefany iny. Eny ohatr'izany foana koa ny ireny na dia mbola tsy ao anatiny ary dia efa hitakitako ihany. Tsy rehefa mitrisarika sy Roland ireny fotsiny ariko, fa inona aloha izany ilay olanareo roa amin'izao hoe afaka teny Indri ve? Izany ve moa ke afenina Indri a? Lasa tsy tiako akiny ataony a. Hany ka lasa mitady ho leo anazy izany a. Afinina nefa ilay nataony Indri Ka inona moa fa manomboka mitady ny zavatra tadiavin'ny lehilahy rehetra e? Afiraisana ranofo ve? Ie, fa za tsy nanaiky mihitsy dia tesitra izy. Sady aza manaiky an'izany mihitsy kia, ko raha tsy paisiko. Ve tsy lamboto ohatr'izany izy iny e. Jerena malemilemy sy malefaka kay olona jokotsirika fotsiny. Fa mbola tsy milamina ngaka inareo sy mahandry? Mbola kia. Ny antso ahy izy maly sika sindrin-dresaka azy iny dia trondraisiko. Tetra amin'izay zany ny enao lahy ka mangatakako. Izay nataoko Indri fa mitovy daholo rehefa lehilahy. Hitaki fa mahatsiravina. Dia rehefa tsy manome Indri dia lazay fa tsy tia azy hono. Vao herintaona ny arahana aveka dia mitady an'izany sahady. Ny ahy fa napetrako tsara fa tsy miditra amin'izany raha tsy manambady mihitsy. Olona voninaka vady asy izay tena ho vadiko no tiako anaovana an'izany fa tsy tia olona rehetra ity. Iny marina ny Indri fa saingy amin'izao androntsika izao aneky rotsy tsy misy an'izany tsony vitsy amin'ny tanora vehivavy izany hoe Virginy miditra ny tokantrano izany. Io akiny fisainana ihany mitondra ny orotsiory a. Tsy misy an'izany fa Indri ihany mametraka ny fitsipika ho arahana amin'ny fiaina Indri. Afaka soroa Indri izany rehefa tena maty ny tanjona tiana tratrarina. Eny izay aloha fa sarotra ihany aky manatanteraka an'izany mahery angeky mifankapanahy Raha azoko tsara ane izany dia manaiky sy miombon-kevitra amin'ireny toe-javatra misy amin'izao ireny Indri. Hoe tsy fidy no aniny vehivavy iray iny ohatra ny toe-jaza fa noho ny fankapanahy. Tsy azoko nona velively aky izany matoa natao iny aktara iny dia vonina ny asome ny vokany Indri. Sako ve moa resy lahatra amin'ny madame le juge eto fa andao atory ekeko hoe sarotra inony izany saingy raha maha-olona aky tsy ahatandrina an'izany mihitsy Karaha Indri izany nisendra ny lehilahy ohatra mandry ireny dia anaiky. Za kosa nga moa raha miteny an'izany dia hoe anaiky ka mba milaza ny hevitry momba ny indresaka iny fotsiny Iza ny mahalalako. Raha izany firesaka Indri izany manko ohatry ny mampatahotra ihany ity Indriko. Ndao atory aloha manahirana mihitsy ny miady hevitra mitony mpitsara tony ka. Ary ny dokotera ka hoentina amin'ny mahasiantifika azy fotsiny fisainana fa tsy mba mieritreritra hoe tsy mety izany. Ka resaka karabatana kosa aneky iny resantsika eto Indri anga avita hitazona ny filana Indri rehefa tonga amin'izany ka. Eno sanga moa mandany izany fa matoa ny siantifika mamoaka an'ireny fisorohana amin'ny voka-loha loatra ireny dia azo atao tsara izany no mitandra sy ny tsy mbola miditra amin'izany resaka ranofo izany. Zany izy hoe fisorohana amin'ny voka-loha loatra satria efa fantany fa tsy avoatana ny herin'ny fankapanahy. Ka aoka koa an'izany resaka izany fa makaleo. Le mahandry iny ihany izao no nahatonga ny resaka lava be teto. Indri ihany io ko tsy laitra mihitsy ilay miady hevitra aminareo. Mafana koa izany andro izany ka aloha manala-kanjo mihitsy dia tia lamba ho an'ity no sikinana. Mba nirava koa moa izay ity fa tsy tonga ilay profy. Soa ihany aloha sady zazany kamo be androany. Ka rotsy marina kay moa lasany amin'ny fasankarana nakakoli izay nalefa andrimama. Ko inona moa izany fa asiako matory kely ity raha izany. Atory amin'ity andro amin'ny foloko ve Indri nefa artsiory. Rerakako. Odio. Iza koa ary izany olona tsy manana fomba manelingelina amin'ny fahasambarako izany fa andro amin'ny filo koa izao mbola misy manao ody ihany. Ho avy Manao ny tsiory. Venao nareo koa nga manelingelina. Azafady kia. Fangaro tsy ao.
tsy ato izy izao fa ahoana aloha no ahaizanao manavaka anay sy Rotsy ianao ohatra ny tonga dia tsy mba manontany hoe iza fa tonga dia miresaka izany. Mora fantatra ka ny feona ry samy hafa mihitsiko. Rotsy manko somary milantolanto izay rehefa miteny fa ndry ka inona ny atondianao aty fa za io izao manao zavatrako. Ka tsy mba mampandrofondry akory izany efa natsoary Rotsy avela ndry izany eto fotsiny ve? Way azafady ao midire ianao koa tsy miteniko. Ka inona vaovao atikia? Tsy dia misy ary nareo koa aloha sary-posainy. Fa ahoana ki? Angady mifisainareo mihitsy aka? Tsy hoe tena ny fosa fa vao tsy ela mihitsy aho izao nanontany any Rotsy hoe mba aiza ianao fa tsy hita nandalondalo. So angamo mba malahelo ahy ianao ka? Za kosa angamba ny tokony alahelo anao mba fomba ny amin'ny manontany. Mba miany ihany aky za fa aza dia mora tesotra an'io moa. Ka ny anianareo koa ane ohatry ny hafahafa izany. Fa mety amin'ny firy Rotsy no avy ao? Mety efa ho avy izy izay fa mbola nakaentana eny amin'ny fasankarana. Mety mbola tratrany embouteillage ngamba? Ahoana ry izany? Tokony andry azy eto anefa saingy mbola maikamaika ka tsy maintsy mandeha angamba e. Ka inona ny afatra ary? Ny afatra angamba dia aza mpahafantarina azy hoe nandalo teto aho. Oji, fa maninona koa? Ka tsy dia izy loatra ny tiako jerena aty fa izy? Ianaoko. Sady tsara ery ianao anatin'ity salovana nanaovanao ity Mitenena koa rehefa lasa dala ary mahandry Tena manange izany lasa dala aminao moka. Ianao no tena tiako hita ty Ritsiory sa mbola tsy tsapanao foana ve hoe mitipitiavana aminao hatramin'izay? Lasa ianao mandeha any lela mitonantonana ary tsy ilaiko averina amiko intsony izany teny izany manomboka izao. Tena manangeka izany Ritsiory. Tianao ianao foana no tiako fa nosemban'ny Rotsy. Ary aza kitika tianao ny tanako mialahy ianao sao dia anitsoko vonjeo eto aza fikirinao ohatra an'io Ka rehefa tsy naiko mora koa nga ianao dia tsy maintsy alaiko akeriny ela loatra izay nandeferako izay na ianao na Rotsy samy be saina daholo. Mialahy ianao aza fihinao mafy ohatr'izany ary mahandro fa marary miala. Oele tena nidona tamin'ilay riratseza ny lohany marina tena torany ity tsy fa mandeha rany eo amin'ny lohany izany aleo raha angamba tsokaingana sao dia misy miditra tamiko sady mangingina koa nge ny tanàna mila mailo ihany sao dia misy nahita ny voako teto lasao. Adaladala tiana tetavinao irafy amin'ny rahavaviko izany. Tena mahafana ilay andro ka saika tsy tonga da tia marina ary to Itsiory io mitsitra be amin'ny tany io manina koa izy andrasa hoe Itsiory andriamanitro mandeha rany izany lohany izany mangatsika be ny tanany fa losina rety sanatria ve ka maty Itsiory andrekako aleo hoe inona ny fitempony fony andriamanitro maty ty kia ito fa tsy za zany io Rotsy fa manino indriny tsy maheno anahy Rotsy andriamanitro losina rety maty Itsiory tsy marina izao ahoana ny ilazako an'izao any amin'ny dada sy mama Rotsy tsy maty izany ho aza fa hito akaikindry hito andraiky Itsiory fa dia inona loatra tia nahazo andry fa iza ny navidy izao tsy maty izany rahavaviko Ary efa niantso ve izy miravavy rainy hoe vao ray ilay entana satsia? Ohatra mbola tsy niantso ka nefa raha ny tokony ho izy dia efa voalaindry zareo izay entana na rehefa omaly iny manko tokony efa tonga maraina be nefa izao efa mitatao vonana mbola tsisy niantso na Rotsy na Itsiory. Mahagaga koa izany ka sa ve mbola nianatra zareo dia tsy nanam-potoana nakana azy teny amin'ny taksi Rotsy sa le raha matoko fa aza taitra ianao fa tsy maintsy antso eo foana na voarayana izy na tsy ahoana koa misy avoarayana iny olona efa nazatra hatramin'izay ny nitondra azy ary maninona aloha raha atsoinao izy atso mihitsy aloha ka minao fa efa lera firavan'ny zareo izao aleo ary aloha atsoko ka iza natsoina Rotsy sa Itsiory sy atsoinao re aleo ary aloha Itsiory natsony
Efa elaela koa izay tsy niresaka tamin'ny zanako iny. Ary alefaso e. Izay fa misaonina. Tena ohatran'ny tsisy mandraika izy Fanja. Rotsy indray re antsoina fenao koa izany. Andraso ary e. Aiza moa izy teo? Tiany ka. Zaho efa maneno. Manino izany findaiko izany. Tena daty ty. Ndrekako. Dia inona no teneniko? Ka tsy maintsy raiko ty. Allô? Dada ihany anaka. Manao ahoana dada? Manao izany? Tohatry ny hafafa be ny feo anao. Dada. Ahoana e? Angatsy azo ilay vatsina rehefa iray nitomany anao. Aka. Azy falosana ery dady. Tia, inona ny loza? Maty. Iza maty? Le akotana tiava. Dada. Maninona tsara? Firy dada. Maty rery dada trano tato izy ilay zanaka entana tany amin'ny taxi brosy tamin'ny maraina teo iny. Lanitro. Allô? Andriamanitra. Rotsy mangina kifa tsy sakako angeny mahita andriny tomano ohatr'izao e. Mangina mokia. Tsy maty izany aza. Ary fa manino ary izany tsy mahakasika amin'ny vatany rotsy mihitsy mana amin'olona ohatranahy io. Sanatria tokoa ve ka? Tsy miza. Tsy mino an'izany. Fa misy angatia. Finna. Tolozanao mitolefika fotsiny io fa tsy miteny. Raseta hoa? Fanja, mitony aloha ianao e. Fa mitony ahoana e? Lazao rea. Ianao koa ty dia efa mampitenitena ka. Inona ny zavatra nitenen'ny Rotsy taminao teo? Iza maty? Teneniko amin'ny Fanja ve e? Dia sanatria manino izy dia ahoana ka? Kanefa tsy maintsy lazaina aminy izao. Raseta, ino ty mahavariana anao e? Misy inona ho afa ela be? Maty ho ny tsioro Fanja. Maty? Fa maty ahoana e? Tena tsy haiko rea. Tsy haiko fa tsy navita nanontany an'izany tsy nefa maty resy tao an-trano fotsiny izy rotsy teo. Tsy haiko e. Ny zanako Raseta. Ny zanako e. Fanja. Zay ary rehefa nahiko. Fanja. Mifoazy ianao e. Inona retiry lanitro. Fanja. Alelo kosokosako eo tiany ka. Iny efa matsiaro. Tsy nanino ianao? Ny zanako Raseta. Maty ny zanako. Inona tsy ny amiko e. Zay na matoa fa aleo izay fomba tonga avy amin'ny fomangatsika miverina. Ila miakatra sika androany dia androany fa miady lery any izay rotsy. Andray rery sombony haiko e. Finna loatra ny ratsy vitako e. Tena mampalahelo aty Fanja. Tsy zakako mahita amin'ny fahoriana. Efa nazako ary za mila tsetsika tsony. Tena ty ilay zavatra napanahy Fanja vakomaly razoko tsara. Maty izy rineny fantatro hoe naninona fa izy efa nitsitra teo amin'ny tany hitako. Andray rery tsy io re. Fa dia naninona loatra e. Tsy manaiky an'izao aho fa tsy maintsy hitako no namono anao. Fa ahoana izy ny dokotera nanao autopsia anazy rotsy? Nianjera hono angamba ka nahazo ny sisiny feheziny lohany dia ino ny tarika fahafatesana ho azy. Tsy haiko hoe inona no nataony tato na tonga an'izany fa izao. Indrisy zanako. Efa nahazo ilay taratasy hitondrana azy mody. Tsy afaka hiandrasana aty manko fa tsy maintsy hitanana tanana ihany. Mbola miandry ka. Fa efa nisy namako izay nasaiko mikarakara azy.
Sady tsy mety koa ilay tompotrano fa raha mety ara hony dia anio hariva ihany dia mandefa tsy hatsanona elato. Andray re fa dia nahoana e, mafy izao. Jerenge izy fa mangana kely e. Okizay mama, mahirisa fa izao ny lahatra. Vaoko izay ramatoa, ianao indray any anana iorana eto e? Tampoka loatra e, tsy narary tsy naninona kory fa dia nianjera dia izay. Tsy nianjera fotsiny izany ary mama, mandro no nahatonga an'izao. Maheno avy ianareo e? Efa iny e mandro ry dada sy mama, mety ny amin'iny ilay taratasy fahazon-dalana. Fa iza koa ty mandro roty? Io no namonina fatato izao ry dada, iny koa no rangolo fototsy ny afo. Manahoana tompoko? Manahoana se? Izy ry dada sy mama no miaraka amiko fa aleo angamba aloha manaraka sika miresaka an'izany fa izay tondrana norazana mody ndao iveriny. Fa ny mahafantatra anareo na dia amin'izao fahoriana izao azy sika ny tafahoany e. Ka tsara velatsy. Iena ry se? Raha izy tiako. Ka efa nahazo an'ilay taratasy feno ry mandry. Oay, efa tika. Efa afaka mandeha androany tsika. Andao ary amboarina dia andefa sotra tralina be any an-tanàna isika. Soa koa fa mamisy reto fiarahamonina reto nanampy antsika. Vity ny fandevenana tompoko vavy. Mila mitraka sy mahery sika mianakavy. Nahoana reny dia izy ny lasa fa tsy izay e. Mama, okizay moa e. Arary io nge ianao e. Okizay fanja. Tsy ampiverina maty mihitsy anie na ohitra azy io ranomasinao io e. Mangina mama, izany e mbola eto anilanao foana e. Saingy tsy afaka mikasika anao fotsiny. Mitsaloatra ny koko mahitanao toy izao ry mama ka mafy loatra amiko izao e. Nandevin-janaka ve izany sika e. Araza forsy ianareo angina fa loha hitomany. Maheriza ry izy mianakavy izay no anjarana fa sika rehetra mbola samy hoany daholo nge. Eo koa ilay tsy fanity dia mody mianakendry matiravinana no mahita azy azy. Misaotra ny sery mandry. Izany ka mba tsy hoe mandao anareo fa tsy maintsy mivenana tananarivo andrany mbola maro koa ny asa miandry aminy manko. Mangata-dalàna aminareo fa mbola iona foana eny tsika. Ay, andao ary fa terikery amin'ny arabe ry ianao e. Dia misaotra indrindra ry se. Mandany daholo vaiady efa malalaka e. Aty ny tena tanànantsika. Ie, ho avy matetika mihitsy ka. Izay ary aloha fa mandram-peona daholo e. Velomy mama. Fanja, manao velomanao nge mandry e. Toa tsy henonao akory. Velomy e, dia misaotra. Fa maninona ny avona volanao ohatran'ireo zanak'olona e. Raha tsy mahandry anie tsisy nanampy tsika e. Sady izy ary mba nanao izay hafa ny tamin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Ohatrany tsy dia azokazoko ilay mahandrinareo e. Fa maninona anao indray iny e. Ohatra mba tovy lahazo antoka sy maharitra ihany raha ny fijeriko azy. Olona vao fantatrao tao anatin'ny efatrandro koa vera angaty dia azonao antoka sahady a. Sany mihitsy ry mama, aza matokotoky an'iny fa mpamon'olona iny. Ny anao kosa efa tsy fitiavana azy tsotro izao ka. Fa isany tsy tia mama. Mbola tsy tia resaka an'izany aloha za zao e. Andeha akaina fa velako eo nareo mianaka. Fa mahandro ve izany tsy tia mama izany dada? Aza miraharaha an'izany ianao naka fa mbola anaty alahelo tanteraka ny reninao ka tsy hainy intsony manavaka ny tsara sy ny ratsy ary ianao tokoa ve tsy tokony efa hivirana hiakatra amin'izay roty? Tena mbola tsy amin'izany ny saiko ry dada. Aleo mihitsy aloha za ka rivotra kely aty ka. Eny e, tsy maninona raha izay ny sitraka ao. Fa na izany aza mizaha ihany makalesona amin'ny ankizy sao tsy araka. Efa misy ankizy namako fakako lesona any ka. Sady tena mbola tsy te hijanona irery amin'ny trano iny koa, tena marina ry dada. Lasa mampatsiahy ny tsioro foana ny trano iny. Mbola matahotra koa e. Tsy sapako anaka. Tampoka loatra ny fandehanan'ny lera vavinao kanefa mila mitraka foana tsika e. Ny fiainana manko mitoy foana ho amin'ny velona fa maty efa lasa. Aleo amin'izay aloha akatony ity varavarankely ity fivalahany koa ilay sigaran'ny foako teo e. Zay
Any mamonjy fandriana fa efa tena kehatoro be koa zany ka. Rinona koa ary zany rivotra mifofofo be zany. Tsy rehefa misokatra hatrany varavarankely vao nidivotra nefa dia nasiboka resaka ambony kely izy io. Tsy maintsy mitsangana indray zany lary mandrina nidy an'io indraiko. Izay ka. Ary ohatra misy olona mandeha zany any an-dalantsara izany. Marina mafy tsy olona izany. Fa raha olona ve dia tsy tsaikotsaiko fa hikasotsoko ohatr'izany ka. Aleo aloha nona tsara eto ambaravarana eto. Oay le dia tapaka ny jiro. Aiza koa ary le findahako teo. Oay, mama, ary tanany izany tsapa-mamanala be izany misafony tarehako. Mandry. Izy zany e, aza mikakakaka eo fa mahatsirap. Ay, fa maninona dia mamelaka e. Fa maninona koa ary ty telefony ty tsy mirehitra fa tsisy tsilovaka azy misangaratsy zany. Fa mitomany indray. Fa izy zao e. Zay ihany ka tsy tadidinao anga. Fa iza ho azy zao. Misehora angara mafy fa aza atao anaty maizina. Ohatra ny fantako aniza amin'ny feo zany. Tsy ory ve zany e? Samy matotoany. Dia vitanao ny namono ahy. Tsy namonanao zany ahy e. Tsy fananiko iny. Tsy fananina? Koa maninona no nitsoaka fa tsy mba nentinao tany amin'ny dokotera? Navelanao rery teo aho rehefa vitanao ny namono ahy. Tsy namonanao zany aho ah. Ndana raga mandeha amin'ny fefa maty koa any ianao e. Mbola maivava ihany ianao a. Aza matahotra fa ifampitaditsika manomboka izao. Fa alohan'izany raha tsy teo any Ambondrobe ny fanahinao dia omeko fotoana ianao ilazanao ny marina amin'ny fianakaviako. Izay fa mbola verina. Ary lasa nga to nijanona le rivotra be teo dia miverina nyrehatra koa ny jiro. Fa tena nisy ve re zavatra teo riny za koa nefa lasa daly e. Jerefa na lampe de poche ny findaiko aza nyrehatra nefa tsy nisy zavana akory ty teo. Lalina zany. Sanatria ve ka nanangatra tokoa tsy ory. Toa aty amin'ny toerana tezaka be aty. Sady tsy misy olona na ray ara fa zarery no aty. Oay, ary izy ry tovovavy mipetraka ambony seza ry. Fa olona izao koa nipetraka aty amin'izao zavatra tsy misy inona izao e. Sady amin'izay ny ka seza salon nipetrahany. Ohatra ny mandinika anany izy zany. Fa toa tsy ory. Ie, izy mihitsy io. Tsy ory. Fa inona nataondry aty amin'ny toerana ity? Ngandry tsy efa maty e. Ary maharatra ane izany lohandry izany e. Mijaly arotsy fa hidy aty fa vao hidy aiza. Aiza varavarana io ke. Manoatra n'ilay any amin'ny tany Egypte reny ary atyko. Ngazana tsy misy ninona akory. Fondeo akin sy lambatandry fa mijaly fa amin'ny fomba ahoana nefa na aminjeko andry e. Tedavaka ny marina dia aza velirery aty fa mijaly raha tsy hita ny marina. Ny marina? Fa marina inona kia? Tsory fa ho aizy indrindra nefa e. Andraso aloha kia. Nasa ihany izy marina fa tsy mba niandry akory. Efa maraina ny andro. Ary na koa ary ilay nofoko teo e. Nanofy any tsiory aho. Tedavo no marina fa mijaly izy raha tsy hita ny marina. Inona ary ny dikan'izany? Tsy maintsy resako amin'ny dada sy mamy izany fa sao mba misy antony ka. Ary aleo mifoty eto dia miomana midina any amin'izareo fa tsy mandry izany saiko izany. Hanapaka tsy hianatra aloha androany dia miverina rariva ihany. Tena aleo izay natao ka. Dia izay dada sy mama nofoko a. Tsy haiko hoe misy dikany ve? Dia izany ve ana ka nidinanao sy nanapahanao fianarana androany? Maninona raha niasa tamin'ny telefonina fotsiny dia vity e. Sady nofy ohatran'ny nofy rehetra izany amiko. Normal be ianao raha manofy azy satria vao herinandro anie izay no nalevony.
Mbola mahatsiarotsara azy daholo tsika ka indraindray manonofy azy. Tena mba manofy ary dada fa tsy mbola nanofy ohatr'izay sady maninona milaza amiko anefa izy hoe mijaly. Amiko izany misy dikany ary mino koa fa nisy namono ny zanako fa tsy maty nenjera ho azy izany fotsiny. Dia mety ho izy ary izy mama navita an'izany ka. Ny olona teo an-tanàna nefa tsy nisy nahita an'izay miseho na koa hoe na eo nitavatava. Za koa aloha mahita hoe nisy namono tsory saingy tsy fantatro fotsiny hoe inona no antony sy nahatonga an'ilay olona nao an'izany. Efa tsy ampy fomba mahatsony izany na ho fantatra an'io aza namono azy. Aleo izy andram-piadanana. Raseta, dia mino ve ianao fa mandram-piadanana izy ihany? Izany nofony rotsy. Hainao tsara fa misy dikany nofona dia ataoko aza hoe vokatry ny harerahana sy ny zavatra ny ainana indraindray saingy raha inona faty anjanako tao anatin'indray am-pimaso iny kosa aloha tsy avelako mora foana amin'izao raha fantatro hoe nisy namono tokoa. Ka izy ary nosamborinareo mianaka sy endrikendrehanareo namono azy eo nareo nga manana porofo akory? Ka izay mihitsy anery dada no antony nankanesako aty aminareo mba hitady ny marina momba an'izany. Raha tia ary ka tena marina fa nisy niditra sokosoko tao izy tamin'ireny fotoana ireny dia saika nanaparany filany tao dia mety hoe niezaka ny aro tena ohatra ka ninjera. Anao an'izany koa ve ny olona rotsy dia amin'ny andro mazava be nanahary iny? Ka ny olona amin'izao anery dada efa biby. Fa miresaka an'izany filany izany ihany ry rotsy. Efa ela moa nareo sy mandry niaraka. Fa inona koa ary nidira mandry amin'izany resaka izany ry mama? Toa ny fiarahana indray tia no asianareo resakako. Fa alio misy idirany mihitsy izany. Inona koa izao nidirany amin'izany? Eny efa herintaona angamba fa mbola tsy nilazaiko anareo fotsiny. Izay indrindra mantsy. Motsy izy ilay tovolahy naniry iray amin'indry fa tsy nekendry. Fa ahoana koa nalala mama an'izany? Tsy orerany eny tantarako an'izany. Ka izy mihitsy ny tantara izany tamiko talohany nafatesany nafendry aminay aza nge izany dia fantatray tsy oringe iny anake. Eny ka ina amin'izany ary izy mama no idirany mandry amin'izany ka. Aiza ny alalanareo na tonga tao mandry dia saika tsy oriny nanaparany sitrapony tao. Saiko fa tena tsy azokazoko loatra izy iny. Fa dia noho ny tsy fitiavanao amin'ny mahandro very mama dia tonga amin'izany mihitsy ny eritreritrao. Izay tsy mahandry ane ka niany tamin'ireny fotoana ireny ary tsy nandalo tamin'ny mihitsy izy raha tsy tamin'iny tsormaty iny. Voatery tsy maintsy niantso azy fa tsy vitako rehetra ny ainana iny. Aza dia manendrikendrika olona tsisy porofo tahaka izany raha matoa tia. Marina mihitsy izany voalazany amin'izany ry dada sy rotsy mahandro no namono ahy tamin'iny. Afaka ataony koa ny mody manampy tamin'ireny. Inona ary ozy nareo na tonga ny tsioromaimbo raha vao miditra ny efitra misy azy mahandry? Maninona koa saika tsy voabata ny razana raha tsy mitambatambaza ny tompoko vavy. Tsy vitan'izany fa ohatry ny kôdikôdy izany ilay mahandry nareo raha vao mibanjina ny tsioro tamin'ireny. Voatsikaritro daholo ngereny. Za tsy miteny fotsiny. Ka mety fandrofian-javatra izany raha matoa. Sady zavatra mety tsy daholo koa anie izany rehefa sendra ireny. Enao koa tia mba nitezaina tamin'ny fomba malagasy ihany fa mininikipy fotsiny. Izany ve dia tsy takatrao na ny olona sasany aza tamin'ireny na tsikaritra an'izany fa tsy za rery. Tsy mino an'izany ary mama. Marina fa nangataka fiarahana tamiko mandro tamin'ireny fa tsy mino hoe avita an'izany amin'ny tsoro izy. Olona tsotra raha mahandry ary mikomprendre ihany koa. Andraiky dia tsy mino an'ny mama mihitsy izany ry nefa dia iny olona tokatoka fandriny mihitsy no nahavita nandatsaka ny aiko. Eny ariko. Aza mino atsara nareo mianaka za dia tsy miala amin'iny ny aiako. Iza koa sany tonga vao maraina be aty hatrano izany. Manelingelina. Mba efa tsy mianatra vera anga ilay olona dia mbola kotabaisina ihany. Ho avy le adala iny izany kia ataovy mahita raha tonga eo saondry indray no vonono. Mahandry fa inona koa ty tonga vao maraina be ty? Azafady kia ampandrosoy aloha Ary mandrosoa ary dia mipetrapetra ka ino ty mampanjetoka anao sady bongo maso be fa nga tsy naturel. Nga io na Patrick izany mbola aiza koa nefa ny anaovaka an'io
vao manomboka ny lalao zao ry mandry a. Ianao aneno akory mandry? Oay, tena tsy ao mihitsy akiza. Eraka ny vatako. Fa reraka nanao inona koa tianao e? Ko androtsy avy hoe dia raha tonga dia fantany monodravaka aminy dia ahoana. Aleo aloha raha tsy tenenina anazy izany. Inona koa mahazo anao e? Tootry ny olona tsy tompony tenanao izany mihitsy ianao anery mandry. Azafady akia. Tsy izany fa misy olana koa ny an-tanànanay dia izay mahalasa ny saiko. Fa olana inona? Marany mafy ny akia mama dia tsy maintsy midina any aho. Anao velomanao izao natondriaka tioko. Ay, vao mampalahelo tokoa izy izany. Atao ahoana fa misalama tsara ny marary e? Rono a? Nahoana ki? Ianao ve tsy mba manofy an-tsiotra? Fa inona koa ty mahataitra anao amin'izany e? Izany olo ry mandry a, valio ny fanontany laozanao niana any eo. Teneno hoe tena mahita azy mihitsy aho. Anka, tsy manofana. Tonga dia niova be ny tarehan'ny mandry. Sanatria andro tia tokoa ny nahafatesany tsiora. Fa misy inona rotsy ny tokony hanofy azy? Zanga nanao ratsy azy moa? Fa angamo izay nanao ratsy azy ihany no tokony hanofy azy e. Sady zanga tsy niteny an'izany e. Za tsy inona manofy azy matetika dia izay no tiako fantatra hoe ianao koa ve mba manao an'izany? Anka, fa manofy azy matetika ahoana koa aloha ianao e. Isy ahoana koa ve? Oe, miresaka aminy ve? Ka inona tsy mampitovy an'izany ry mandry a? Tsy mitovy izany e. Le manofy rehefa matory ianao dia mahita azy, fa le sehoany tena mahita azy mivantana mihitsy dia ampijaliana ohatra. Za aloha tsy mbola nisehony mivantana kosa e. Sady maninona moa no ampijaliany? Zanga namono azy. Fa nisy namono izy fa tsy hoe maty ny anjera dia nidona dia izay no nafaty azy. Ka ianao milaza hoe ampijalianiko. Raha olona nanao ratsy kosa aloha posibla be hoe ampijaliany e. Fa za ao anaty nofy ihany no mahita azy. Ay moa, fa aleo izany ho any ka. Fa nga matahotra ianao? Aza manatsafa koa rotsy ka. Olona efa maty any ianao mbola resahana ihany. Sady aza mikakaka ohatr'izany fa malino ny sofiko a. Fa inona koa ary tia mahazo anao e? Ohatry ny olona sehonangatra ireny. Efa hoe andeza fa miantso anao ihany e. Tsy haiko hoe raviana no tafaverina ity indray. Eny ariko, tonga vasoa dia mampamangy any amin'ny marary ihany. Misaotra kea, bizondry. Ohatry ny hafahafa mihitsy ilay mandry ity ka. Sao dia mitombona ihany ary ny ayahamama. Aleo mihitsy koa aloha miala kely amin'ny hiditra eto fa isak'alina izao ve rangahy dia tsy matory mihitsy. Raha afaka pika moa dia hitondra-kodilolo io amin'izay. Fa manino ndry? Rotsy efa ho tapitra ny fotoana fahakomijanona eto ka miangavy tediavy ny olona namono aho. Namono andry? Fa nga tena nisy namono maro ndry e. Dia iza nefa ilay olona e? Tenenao moa aky moa. Tediavy rotsy raha tsy andry Iny e, vonona nitady azany izy fa mba apio ary omeo famantarana mba halalako azy. Arina koa tia omeny aty. Kolie sady volafotsy izy izany. Fa ataoko iny tirotsiory tsiory, andraso aloha e. Andraso aloha akia. Lasa izy marina. Dia tia kolie ty ataoko ahoana? Nanofy any tsiory indray ary le koliera zako ohatra ny adala. Ay moa nofiny teo. Tena nitsoriny amin'izay fa nisy namono izy. Andreny tiako. Dia iza? Mila fantatro farak'izay haingana izay olana vita an'izany fa mijaly ny fanahandro avaviko. Tonga soa mama. Ao mandrosoa. Misaotra retsy malahelo antsioraka izaho isaky ny tonga amin'ity trano ity. Na za koa aza ny hery mamy. Tokony mifindra marina ngendry fa tsy nijanona tato e.
aiza mondry iny tsy hanonofy anazy foana. Foko ato ry mama, tato ny arahana amin'ny rahavavy hatramin'izay. Mitahiry fahatsiarovana be ho ato trano ity. Eny arony tokoa aky. Tamin'ilay nofindry farany teo izany dia tena nilasitra io fa mivonon'olona. Eno arak'ilay nitantaraiko amin'ny mama tamin'ny telefona iny. Fa nagagary mama le collier nomeny Fa aniza le collier? Fantatro. Collier volafotsy aloha raha ny fitadidiako azy. Saingy tsy haiko hoe inona no tiany ambara amin'ilay izy. Mazava be izy izany Hoe ahoana ry mama? Hoe le collier natorony andriny marika mety halalana an'ilay olona namono azoko. Izany tokoa ve ry mama? Dia amin'ny fomba ahoana nefa nahitana an'iny collier iny? Sady amin'izay indray iza ny tompony? Izay mila dia davintsika atao izay ahitana an'izay sy ahafantarana an'ilay tompony. Mbola ho sarotra raha izao. Aiza aloha ny efitra ny fidiovana fa tsy emboka be mihitsy azany ka. Zaho koa dia efa riana teto. Aty ambadika aty ry mama. Ndao fa ateriko any ianao. Aleo tonga dia andorana volo sy iray todololo tany ambanivohitra eto aloha ato amin'ity trano ity fa ho avy eo indray izay ilay matotoa an-tsoro iny. Sady efa amin'ny 7 vola alina izao. Zay midira raha mafy be. Zaho indray aloha dia tsy tolo tena ahoana namono anao izany ka raha tsy adalako. Ary toa nisy namaky izany voliany an-dakozia izany. Aleo aloha jereny tsy misy olona fa dia efa matontolo eo mena mihitsy izao ka mivoay aza vakivakiana ohatr'izao mifananako fa areo ngana ninona anao ary maninona ny tsy ataony efitratany manakorotana fa ny an-dakozia le dia fa mitresaka koa ilay fitaratra ny armoara ary toa misy manan-kianda zany fony ona montsiory diny afaka ilay fitaratra marina fantako maty ao fa ilaza marina ry aho aza mpijaliana ohatr'izao Otry ary toa ny rava sahady ngasy ny anatra. Tsy nisy mpampianatra izay ry mama dia mba nirava loha. Gaga manko. Inona izany fa mba mandeha miantsena ndry za ampiry trano aloha. Fa nga mama mbola tsy niantsena mbola retsy vao saika andeha mihitsy dia ndry tonga iko. Aleo ary fa andeha soloakanjo vetivety fotsiny dia mandeha. Eny ariko tia ny vola za aloha andeha apirina any amin'ny salon. Otry finina koa izy zavatra mba niseza izy. Aleo sikirina ka lavitra koa izy zany nefa za tsy afaka mandohalika firy amin'ity tongotro marariko. Zay azoko ihany ary toa rojo volafotsy ty mety androtsy ngam ty fa aleo atao aty anaty posy meko anazy rehefa tonga eo izy ary aleo tohizana mifafatrano tonga ary mama ny efireto ny entana fa azoko. Nalako kosa ndriko ka tetsy ambony tetsy ano ny vidy loka fa kampy aho any an-tsena beko fa tsy reraka velo mama manao raharaha foana manina raha mba maka indray dia andrahoako ny sakafo. Efa zatra retsy ty tsy dia misy asa tao firy ty mihitsy ny tena mandreraka efa zatra manao zavatra mafimafy any amintsika dia tsy mety tsony. Tokoa moa aleo ataoko ny sakafo aloha androany fa mba efa tsy mianatra ihany misaotra retsy rotsy saika adiniko tokoa hoe ahoana ry mama? Tio misy rojo hitako tao ambany seza salon tao le zanapiritrano teo iny ry mama tena collier amin'ny mahandro ty ry mama. Fa ny mahandro ahoana everiko fahandro iny izao. Collier nomeko azy tamin'ny anniversaire any ty.
Fa ny tsy azoko hoe maninona ty nefa hitako teny amin'ny fony ty talohan'izay tsy teny ondreny. Dia inona no ataony aty nefa e? Izay vao mazava amiko ry Rotsy a. Ninona ry mama? Iny izany ilay rojo naseho an-tsiora andry tao anaty nofy e. Dia mahandro koa ny olona tiany ho tenenina fa namono azy. Eny tokoa. Fa novainy fotsiny ny saran'ilay koleta ao anaty nofy fa tsy tia. Dia ahoana izany? Inona ny ataontsika e? Sa aleo atsondra ianareo? Ary mama, tsy mila miantso any dady izany tsika. Sady aleo aloha tsy ampahafantarina azy izao fa hita ihany ny tsy fanekeny dada rehefa misy zavatra iray tokony atao. Aleo fa mahita hevitra. Rotsy, fa ahoana koa dia tampotampoka ity e? Manao mandry. Ariana daholo reto rahatra amin'ny vatanao reto e. Fa nisy inona ry mandry a? Mandry soa aloha e. Miala tsiny fa somary mikorotana tomoko. Fa mampiry-trano anga ianao sa mitady zavatra no paritaka daholo izany zavatra ao ato izany e. Jereny fitaratra vaky. Fa nisy inona tato e? Nisy nanafika anga ianao alina? Tsy nisy nanafika izany re aho fa misy zavatra titaviko izay dia tsy hitako dia izay ny anton'ireo a. Jereo anefa atraty an-dakozia very mahandry. Vaky miparitaka daholo ny fitaovanao ato. Fa maninona mihitsy ianao ty ry mahandry a? Lazao amin'ny marina. Sa nitongavany lolony tsiro tato? Fa ahoana koa raha nahafantarany Rotsy an'izany? Ka inona izany no avaliko azy amin'izany? Izay vao vaky eto no nafiana. Mantany anao ane ay e. Toloza anao mibiribiry fotsiny. Ka lolony tsioriza koa no tonga ato Rotsy fa aza dia miteniteny foana fa tsy fisaingana izany. Ka inona fotsiny ary naton'izao korotan'izao e? Manoatra ny nisy olona niady taminao reny tato. Ka efa hoe misy zavatra tedaviko afa ianoko. Dia hatramin'ny fitaratra koa dia vakiana. Sao dia tia ary izany zavatra tediavinao izany e? Oe, fata izy iny? Ie, tena i mihitsy ny tediaviko e. Fa maninona any aminao koa iny e? So fa nisy an'iny rojo iny analana hoainina eto. Zaho ary tsy natadidy ny fisiny iny akoriko. Fa nga tsy tadidinao hoe taisy? Mitadidiko ka. Iny le cadeau nomenao tamin'ny aniverserako iny e. Mazava izao fa hainao marina ny namono an-tsory. Rotsy, fa iny ty lazainao e? Fa namono an-tsory ahoana koa moa? Lazao ny marina ary mahandry novononao tsory. Nananao porofo ve izany zavatra lazainao izany e? Olo tianao ane ary Rotsy e? Olo tiako fa mpamono e. Ary tia ny porofo momba an'izany. Tsy haiko izay fomba namononao azy ka nahatonga n'ity rojo ty latsaka fa ity ny porofo fa novononao ny rahavaviko. Dia vitanao ve? Tena izay vao tadidiko fa vao sitony tsioro tetỳ amin'ny tendako tokoa iny tamin'izy ilay saika nytoloniko iny. Saingotsengoko ny latsahany. Za koa moa mankany hitsoaka fotsiny tamin'ireniko. Tsy mateny ianao fa tratra ny marina. Tsy vanona ianao. Ka tsy fananiko ranganina faty azy a. Ay, dia mbola izany any vavanao. Ka rehefa mahalala ny marina ianao Rotsy dia miala tsiny aminao fa saiko manaraka azy ianao. Ary ty ataonao e? Ataonao iny vakina fitaratra iny? Anaperako ny ianao ty e. Ary ho aiza fa avy e. Asakenana ohatran'io fa marary mandry. Miala tsiny aminao fa tsy anaiky hikadrakadra fatany amin'ny zavatra tsy nataoko izany e. Tiako amin'ity vaky fitaratra sy ny tendanao androany. Mandry fa... Aza metsika? Ambony tanana? Oe, ary tao polisy. Ay, dia efa nitondranao polisy avy mihitsy a. Dia izao ve ilay valim-pity omenao ary Rotsy e? Miala tsiny aminao ary mandry. Efa voaray anaty peo avokoa ny teninao. Tsy naposiko fotsiny hoe saika vitanao koa nandatsaka nito. Tsy vaniny ianao e. Avelao a. Avelao nareo a za. Tsy namono an-tsioro izany aka. Tsioro a. Tsy namelanao ary tsy migadra rehefa tsy nanaiko ny tolo-batana. Ay e.
Tsy ory mpanakorotana vilia. Ory tsy ory tsy seho amiko tsony zany ianao. Rotsy, nanahoana ianao? Tsy naninona? Tena efa natahotra mafy anaka. Tena saika ratsy iny a. Tsy maninona ka. Vita ny valy vatany tsy ory mama. Lalina indray izany zava-nisy tany izany izy mianaka. Izay koa dia tsy mba niantso anareo mba hanampiako anareo. Karaha tany ianao dia tsy namelanay ianao an'izany mihitsy e. Lazainao fa mbola fifandry-finjavatra foana izany. Moko izany ny ambina tatira niakatra ianao ka. Mino ary dada sy mama fa efa sambatra tsy ory any amin'izay misy azy ihany a. Hitantsika ihany ny marina nahafaty azy. Fahimahandro izany izao efa any tamin'ora. Ka lasa dala izy. Tsy zaka ny lehibe nigatra. Tamin'ilay izy nisamborin'ny polisy tao an-trano iny anie ka nidelira be izy. Asa na izy eo ny tsy resakalina nga. Fa nidelira ahoana ke? Za mantsy tsy naheno an'izany. Ka nidelira izy ho nanonona ny anarany tsy ory ho mpamaky volia izany manko izy sady nitabataba be hoe tsisy eo isan-kalina amiko tsony izany ianao fa vita ny valy fatinao. Sisy loza rehetra izany. Izay ny atao hoe ny ratsy atao misy valiny avokoa e. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Enjana tokoa aloha e. Fa za mahita hoe ianao raha matoty ohatra marina iazany foana. Tena nandinika fa isak'izay miaya zavatra ianao dia tanteraka daholo. Izay nge nataoko anareo hoe za tsy mihahafa tany izany e. Sady ny olona natao hoe fanjakona ka manana izay dao hafa kely izay foana e. Mba minoa ihany indraindray e. Faly izany mamy izao fa tsy miaraka tsony izay sy mandry. Tsy hoe faly kosa kia. Ny sinda ny ahako e. Fantatro fa tianao izy saingy atao ahoana ary. Ho avela matimaty foana izany ny ravavinao. Olona nahavita namono ravaviko izany tsy mendrika ny fitiavako tsony mama. Andao midirana eto amin'izay fa manomboka mangatsiaka eto andavaranga eto izany. Andray toy izana resaka. Eny tokoa. Mino fa tsy iseseho amin'ny dritsony tsy ory. Aleo atory amin'izay fa reraka ka. Mbola ifomaraina koa hianatra rapitsy fa dia tamana dia ampy dada sy mama aty fotsiny. Dia indrindrery izany sisa rotsy. Ny rahavavy maty, ny olon-tiana lasa dala. Atao ahoany? Rotsy. Oay, ary toa tsy ory. Sady manao akanjo fotsy lava be ny mamirapiratra be. Fa manofo sahady ve za zany? Tsy manofo ndrika, tena zaty afiany e. Oay tokoa, tena ndry marina. Fa ataoniva be ndry. Tsy ohatry n'ilay fahitako andry anaty nofo ireny sady miranendrika be. Rotsy anao velomandrika iza dia tsy hanadalandry tsony. Anao veloma ahoana koa ke? Fa hoaizy ndry? Izay kivo andram-piadanana fa efa vita ny valifatiko a. Efa hita ihany koa ny olona namono dia afaka mandeha amin'izay dia tsy hitako tsony ve izany ndry? Mbola hifankahita foana kisika indray androany aza matahotra izany fitao tsara ny fianarana dia mazotoa foana mianatra. Tanterano nofinofindrila io lasa mpitsarina izany madame l'avocate. Tsy ory bangaka iny fiainako tsy misy andria. Aza velandrireraka iza fa mba mijanona moa. Tsy afaka mijanona kiza izay fa tapitra ny orafahako mijanona eto fa sao vao hita fanindroany aty eto fihiniko izany ravaviko izany. Sako ake ty andry foana. Tsy adiniko mandrakizay ndry. Veloma mandra-piona izany sy lambatako izany. Natolotra ho antsika teo sy lambatako. Tantara nosoratan'ny Anjatiana AGC. Ireo anomehana ny tantara: Miara Besson, Mikalo, Elina Sandra miaraka amin'ny Fidy Arniaina ary Nganaivo. Nandray feo Patrice, nandrindra sy nanatotosa Fidy Arniaina.